maro loatra l'église amitsika eto, maro loatra fivavahana amitsika eto. Ny Vera-Medara no agnisan'ny hoe miteraka fantragnany malagasy. Torisy d'ici qu'est tagaras to gorushti dat nagaras tasha da sakaras toshe d'ici Christo. Caméléon Madagascar, Institut de beauté Ravinsara France vous présente Point Carré. Révérend Medara no vaintsika neto amin'ny Point Carré zay nanaovana fisaorana izy maventy naniky ny fagnasantsika ty izay ataoko hoe ankoatrany raha resaka politique dia ny fivavahana ihany koa anisy ataontsika hoe manana ny actualité ny amin'ny fotoana zao ty miaravantsika jiaby zay ny miaraka aminay neto amin'ny Point Carré magnano fisaorana anao Révérend Medara naniky ny fagnasana eto amin'ny Point Carré miarabanao zay Révérend Medara. Miarahaba ianao monsieur Jean-Luc, miarahaba ny Point Carré, miarahaba ny olona be dia be analinalana pitisany mpanaraka ny fandaharana zay ataonareo. Aisany mbola ho antoniko anao rehefa avy eo satria izy koa ny raha malaza amin'ny fotoana zao ty araka ny koragna zay ny fataonay ny agnatin'ny Facebook aby dia karamegny ro olo aby zay ny agnaovanareo miracle aby mbola ipidianako zay baka eo Révérend Medara fa ny anisany mba tiako ary zay moa nagnasagna anao eto ity satria tatatsy zay ataontsika hoe malaza zay Révérend Medara zay ny amin'ny resaka ataontsika hoe fagnanaovana miracle sitari jiaby okoragnitsika zay baka eo fa ny raha anisany koragnin'olo koa ny hoe matetiky ny olo zay ny lany clé tamin'ny fiainagna no mandeha magnano pasteur mamorogno fivavahana à gauche à droite ka za tia he ho an'ny Révérend Medara alohany anao nidrika amin'ny resaka finoagna ty ino raha ataonao tamin'ny fiainagna Révérend? Misaotra anao monsieur Jean-Luc, misaotra antsika rehetra nanaraka za tokoa alohan'ny hoe Révérend Medara zany alohan'ny pasteur za moa zany a dia niasa tamin'ny orinasa BDP ny premier poste ko zany a tamin'ny 1987 za dia personnel enseignant tamin'ny Université de Madagascar tamin'izay zany personnel enseignant de avy eo a niala avy teo za conseil technique ny ministère ny industrie de avy eo a lasa koa za zany a niasa tamin'ny banque tamin'izay zany mbola vitsivitsy a zay nanokatra io agent tsy tonoky ny anarany tany Diego de za koa zany efa directeur na banque zany tamin'izay de avy eo a za koa zany ankoatran'izay a rehefa avy no directeur ny banque zay a de za koa zany efa directeur financier sady lasa directeur général ny maison de production 67 hectares la vanimo moa ny farany tao tamin'izay ivama zany filaza azy tamin'izay de takoatran'izay koa moa za koa efa administrateur ny Somakodis olo efa lehibehibe ngambany mahafantatra zany Somakodis zany fa société d'état matanjaka be zany zany a ka za zany efa administrateur an'io koa zany za ankoatran'izay koa za zany efa zay zany poste farany nataoko le efa directeur de cabinet tany amin'ny Assemblée nationale de tonga le resaka 2002 reny de tonga teo zany za no mijanona de tamin'izay zany nanokatra ny nanomboka ny vavaka am'izay za teo zany a de nanomboka nanokatra le fiangonana am'izay zany tamin'ny 2003-2004 tany hoany mais zay zany nataoko zany donc zany a za zany tsy olo sahirana tamin'ny fiainana fa la moitié ny fiainako zany de tany amin'ny fiainana aranofa de misasika zany carrière koa zay za vao niditra amin'ity resaka fananganana fiangonana. Raha tsara le parcours ny Révérend dika zay hoe tamin'ny fianarana atao resaka économie tambola nianatra tany izay moka économiste zany ny tena koa niaraka tao université de nisy fotoana koa zany nanao ino moa zany fianarana kely fotsiny zany tany Washington DC district université de Washington University zany de zany fianarana kely fotsiny zavatra nianarako tany zany mikasika privatisation. Ani amizao koa izy idirako am'izay le fotoana ny diranao tamin'ny resaka fivavahana ty le agnarana hoe ny tiako mba azavaigny amin'ny azavainy Révérend ho an'olo mpizahatsika ary tsy mazava manahaka koa ino zay ino le hoe Révérend ino pasteur ino le araiky antsoina hoe prophète ino moa samy hafa raha zay ya misaotra anao nanome zay zavatra zay ny asan'ny pasteur sy ny mpitoroteny ny évangéliste de veo ny prophète zao zany fipetraka an'io zany misy zany ny atao hoe
pasteur mitazona fiangonana anankiray izy de izy zany mpiandro reo ondry aby reo izy mitoroteny amin'izy ireo de aveo misy ny atao hoe apôstôly am'izao fotoana zao zany a apôstôly zany a io zany a izy zany manangana fiangonana satria araka ny tenin'Andriamanitra hoe ny rahana zany le apôstôly donc zany izy zany a mandefa ola manorina fiangonana amin'ny toerana maromaro zany de aveo a misy ny atao hoe prophète io ny prophète zany a dia nity mametraka ny zavatra ho avy hafa ny pahita sieur pahita hafa ny prophète zany ka ny sieur zany mahita fahitana izy manofy izy mipetraka izy mahita vision maheno feo avy amin'Andriamanitra izy igny zany natao hoe pahita fa ny beboly zany efa nilaza ao amin'ny Samuel voalohany toko fahasivy ny olona zay hoe pahita taloha zany de lasa prophète de araka ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jeremia toko voalohany 10 milaza hoe ny prophète zany de olona manongotra manala ny zavatra ny mandrava fanjakany maizina tiako tenena am'zany a de aveo a manorina sy manangana donc zany a ny prophète zany a tsy pahita ny pahita manko zany mahita zavatra ohatran'izao fotsiny izy manofy izy a de avelany mandeha am'izao ny prophète a mahafantatra zavatra ho avy izy fa izy no mametraka le zavatra ho avy manongotra ohatra zao hoe misy zavatra hitany hoe isy loza hita Madagasikara de izy manakana izy zany manakana ny loza igny tsy hiatra zay zany mahasamihafa ny pahita sy ny prophète Andriamanitra ohatra hoe milaza ndraindray manko misy io zao tamy savola anankiray Andriamanitra milaza aminy hoe milaza amle pahita hoe ha isy zavatra ohatran'izao idona ty sariny de Andriamanitra no milaza an'igny mahafantatra zigny le pahita le prophète mahafantatra azigny izy dia miagiry amizay izy hoe sakanako zegny fa tsy tafiditry ohatra zany mikanao zany tamin'ny coronavirus tonga dito Madagasikara ny coronavirus de raha tokony zany tokony hiditra be iny dia za zany nitsangana nanakina an'igny za zany nijoro tamin'ny banga no niresaka nataon'ny fanjakana amin'ny resaka fanafody maro samihafa na avian'izy tsy nijanona tio iny zay afahany révérend volana fa hoe anao zegny no nivavaka taminazy na viany zay baka io amizay koa izao izy koa azafady manapaka teninao koa la viliston koa anao nivavaka ho an'ny cyclone zany ty volana no resaka météo fa na viany cyclone izy nandalita Tananarivo fa tsy vavaka nataon'ny révérend zao ny zavatra misy fanjakana teo miezaka fanjakana nanao effort fanjakana nanao fanafody nanao barrière sy ny tariny regny de aveo reo koa nangady lavaka atao fasana be de be tsy niasa io fasana io donc zay d'après la prévision zany zavatra tokony iseho zany a nieritreretina zany reo zany nieritreretra hoe fa omary ho faty ny tiaretina ity fa za zany a nanao intervention zany za de niozoniko le izy za zany a nijoro amin'ny banga ho an'ny malagasy rehetrarehetra zany satria maro zany olo manao zavatra tsy mety ohatran'izay zany de nijoro amin'igny zegny za de aveo zany anome ultimatum zay nge mahatonga ny olona rehetra mino hoe fa zany nanao azy za zany vers tamy 2000 film igny 2021 igny zany nanome ultimatum sommation amin'igny nameko délai 1 mois hoe avril angamban'izy 2021 hoe fin de mois io midina de niakatra le zavatra vers la moitié n'igny tany la moitié ny volana izy fa natatra maro be ny liste de hoe nidigny izy nagnaraka ny zavatra nambarako donc zay fin avril izy nanomboka nidigna fa de aveo izy farany disparaître totalement de ohatran'izay koa zany a ny amin'ny ina moty ny tamin'ny Batsiray cyclone Batsiray a
efa nilaza ny mpitondra fanjakagna fa hoe nandeha mesure rehetra ilaigna hoe fa cyclone mafy be hiditra hamaky eto Antananarivo hiditra avy any Toamasina hamaky eto Antananarivo dia igny zany tsy nandrasako izy mbola lavitra sao de verin'olo hoe mbola i situation io va 12 heures alohan'ny idiran'ny cyclone eto dikan'izay zegny tamin'ny andro talohany igny zegny tamin'ny 3 hariva zavo nagnano sommation nagnozona izy nampivily azy de aveo nijanony to le izy ny olo rehetrarehetra niteny hoe mandengany météo zany resaka nandeha tamin'igny hoe mandengany météo aiza koa zay cyclone io de aveo nivily amizay le cyclone agny tapany atsimo agny voniditra izy de nefany voalaza mazava tsara fa amakivaky ny tamatava hiakatra eto Antananarivo ny cyclone donc zany tsy mitovy zavatra nilazaiko sy ny météo ny teny hoe hiditreto izy zany teny hoe zany nanakagnaningy donc zay zegny nivily zany le cyclone zany zay zegny porofo ary ny anana ataoko taloha satria misy olo sasany niteny hoe zako ny nanao an'igny fa aorina le zavatra fa nivily zay io niteny hoe zany nanao an'igny ka tsy mitombogny zay mora bako miteny hoe zany nanao an'igny fa tenenigny mialoha za tamin'ireny ange lazaka amin'any tanatin'ny page Facebook toa misy miteny hoe aza fafana io fa gadrako anao mpivarotra mahazo ao namoaka Facebook asa mpivarotra ohatran'izay aveo misy vidéo araitsika fa izy manao teo zegny hoe rehefa nitranga raha raiky de olo mivola hoe zanagnano fa ny amin'ny fotoagna azy io ty tsy haiko asa mifangarona zay tsy maharaka fa atsika ataoko hoe anareo zegny mitariky fivavagna zafady samy mivola fa magnano miracle ny amin'ny fotoagna azy io ty misy araiky faran'izay atao reveran jusque mamadiky hoe zaza zegny natao zagnary lehilahy magny zay de avadiky ny magnany za tsidriky amin'igny satria kaban'olo ava ty antany hoe ino moa ahaizana agnatin'ny raha jiaby io fa araiky ty ny tegna mariny riveran vola mavita manaka na cyclone mivavaka ho an'ny coronavirus de mbola misy vidéo raitsika baka eo koa magnasitrika n'olo marary ke olo jiaby ty koa nanjary mpagnasitrika olo marary fo riveran io moa zany efa araiky ty tegna mariny ino zany efa ny riveran medara ty tegna mariny voilà misotranao am'izay fagnotaniagna zay fagnotaniagna zay voalohany eniko tokoa misy olo sasany milaza hoe olo karamegny regny olo vavandro sitigna regny mahazo vola regny misy sasany milaza an'izay misy vidéo zany tiako jerivantsika io zegny zaza 6 mois izy mipetraka zegny miondriky lohany igny mipetraka igny jusqu'à mipetraka amin'ny vavany tsy tafiangana koa 6 mois ny vavako izy tegna ndray andro fotsiny en espace de 15 minutes za intelo nivavaka aminazy rehefa vita fivavagna fagnitelony de izy nitraka mahitsy takan'zao zaza zany zao matanjaka be mitombo be ka zay zany no porofo efa hoe io tsy resaka nividividigna io tsy resaka ohatran'izay satria zaza 6 mois zay zany hojerentsika zao rehefa aveo fa le fagnotaniananao zany mbola misy tsy nivaliko tsara koa malaza zao izy anao hoe resaka miracle zany resan'olo amizao miracle donc zany io zany miracle zao zegny malaza faly satria zany nanovany atmosphère ny tontolo ny finoagna ty ta Madagasikara zany nanomboka nanao an'io ny voenjiky be de rehefa hitan'olo amizay efa marigny zavatra nataoko zay efa niezaka amizay zegny le fiangonana sasany zegny niezaka amizay zegny sasany zay hoe mba anao koa zegny ro donc zany zy raha ohatra ka hoe ny tena miracle marigny zany ny ataon'le olo zegny tsara fa tsy hoe olo karakaramegna atsika zany afaka mijery vidéo zany hoe olo zaza 6 mois zay zegny jerivantsika ndao raha tsika zay vidéo zay le zazakely ty zany no tokony ambolana de apetraky de tsy mamperaka fa le valany zaka mihitsy fa mivavany tonga nireny tongony io zany tsy mety mahitsy izy zay ohatran'izao foana tonga reo vavany fa tsy mety mitaka mahitsy lamosiny itodia raha zany ataoko fa tsy maintsy isy fa gagany ito androany
mafy be lasa mafy la osonja mavita mipetraka tsara araha mavita an'izany Andriamanitra androany tsy voasamba voaefananao apetrao am'izay le zaza apetrao am'izay le zaza Andriamanitra tsy miandela alleluia Zamandis Amen Jesus Apita o faro Apita kamzeyo Zé Allez, bonjour. Et c'est le temps de ça, hein? Si dans ce titre, on me rejoint, si la zaga la mousse, je vais vous insulter, je vais vous après toi, on guerre. Allez, bon, c'est ici. Alléluia! Ini vidéo hita le zaza zegny iny fa izy nisy ka mety le mama le zaza makony karamena rominazy igny ery de karamena de anaiky ve gny zaza igny hoe anao 6 mois nge iny mbola tsy mitsangana ka zay mihitsy tiako teneny amitsika zany a misy ny fahagagana iny proof iny ahoana fomba anomezana volan'iny zaza igny 6 mois ka hoe manaova matory eo anao manaova tsy afaka rehefa avy eo anao mipetraha mahitsy am'izay donc zany a iny zany proof mitoaka amy tenda fa misy ny miracle kena ino ma mi révérend zegny hoe nanomboka tamin'ny taogno filma le révérend lasa révérend nananga fiangonana zany tamin'ny 1994 tany non 2004 azafady 2004 tiako atoniagna am'izay talohan'ny anao lasa révérend koa nefa nisy fivavagna to efa nisy l'église le antsony sasany hoe azafady hoe l'église maventy taloha tany nagnino am'izay zegny moa révérend nafy ty mivolagna fa hoe nareo zay mavita magnano miracle ke taloha am'zay tsy navita miracle zay tsy zegny ny taloha fa nareo tegna nisy révérend voalohany a misaotra anao amizay fanontaniana zay tena mazava zegny le fiangonana taloha zany a le nisy teto taloha zavatra teneny fotsiny ty a efa nanomboka lefy le resaka miracle zany a tao ao lefy zany izy io tsy hita teto Madagasikara mbola tsy nisy olo navita nampivily cyclone zany raha tsy revera medary teto Madagasikara mbola tsy nisy olona hoe nivavaka nandroaka zany hoe arety maligana zany nisy fotoana nisy teto choléra be de be olo rigana tamizay fa tsy nisy niseo tahaka an'izay ka zay mahatonga revera miteny hoe za zany no mpaminany lehibe eto ary an'Andriamanitra teny zany zay zany nity za moa zany tsy tianona mikasika le fiangonana lehibe aby reo fa ianareo mahita fa tsisy any ko am'izay hoe rehefa hoe resaka finoagna ty dia misy ny fianarana resaka hoe théologie fivolagnana izay raha tsy diso bakeko mba tantaran'ny révérend Médard hoe tamin'ny fotoana koa moa nianaranao raha de izy nianaranao de araha zao zay nanapetraka fa anao zay révérend voilà saotra am'izay fanontaniana zay marina tokoa tsy possible zany ny olo anao famonjena azo famonjena raha tsy manantona olo ampitoroteny anankiray tsy possible zay za ta 1994 Bonke zany tonga teto a Madagasikara izy zegny nitoroteny tao Korondrano tamin'ny tany misy maison de juge am'izao fotoana zao io zany nanokatra ny saiko nanetry ana hoe hivavaka ay ve Andriamanitra ty tena miexiste ay fagagana ve tena miexiste natongavany Bonke teto Madagasikara no sambako voalohany nivavaka
zay zany tena marina zay donc zany 94 zegny zao asa fantako fa fito taona zay zao ohatran'izay zany no natonga zaho ny foa tetra za nahita le fagagan tamizay fotoanazay tadidiko tsara mangatsika ny andro de hoy izy hoe mangatsika venareo esoritsika io ana matevina be mampangatsika ye ny sorony izy nibalika ny masoandro tetra za teo hoe za hoe tsy maintsy azoko iny oa zay zany natonga zaho tetra ivavaka de le fianarana nataoko amizay moa zany rehefa nivavaka zany za fotoana kelikely taorina zay zany za nianatra amizay zany za misy toerana nianarako zany bon misy en Japon misy pasteur zay pasteur Emile izy zany mitariky fiangonana Zion Holy House io zany nandritrany enina taona io nandefa fampianarana taty amiko rehefa aveo koa misy eto koa zany misy BSF Bible Bible Study Fellowship ohatran'izay zany nanao tamin'io koa zany za nianatra tao koa za heritaona koa za tao de aveo misy édition koa zany Edicloer zany avy any Amerika koa zany mandefa ty amiko zany boky ny édition io de aveo de za koa zany manaraka amin'ny internet reny manaraka reny koa zany za fomba fataony olo-kafa mamaky boky dia zao amizay zany za men'Andriamanitra zavatra betsaka ary bitibe zavatra ananako ndrendrera reny olona le taoko iny anarako reny ara tsy manana satria fa nanao recherche zany za dia nitarin'Andriamanitra lalana dia afaka nanao zavatra ohatra mekanao fotsiny za zao afaka atao hoe biprésent caractère-n'Andriamanitra dimy izy zany omniprésent zany hoe zany présent partout anao zao miresaka aminy eto izy même temps izy amtoerana rehetrarehetra zay tadiavanao io izy fa za zany zany k'Andriamanitra za zany afaka biprésent fa nisy fotoana tamity trano tya madamako zany manao raha io izy mahita za mipetraka amy seza hita de aveo zany izy nijery hoe ary ty papa ty izy ela be teto niakatra amizay izy nandeha amin'ny bureau ko ambony ao sokafy ny bureau izy tsy nandondona atsony sokafy ny bureau jerefany za ao tetra amizay izy niazakazaka ka zay zavatra zay zany matetika misy ary zao fotoana zao zany tsy za ihany no biprésent fa le olo itoriako teny koa zany efa manomboka maromaro ihany ataoko hoe vitsivitsy ihany no afaka biprésent alohanitsika manaparana izy misy vidéo to amin'ny palais des sports ho zavatsika betibety bokotsika manao ny koragna zay izy marenina tonga eto atsangana ambony tanana izy marenina atsangana ambony tanana zay marenina izy natsapa fandasitrana amizao fotoana zao atsangana ambony tanana ataovy ambony atsangana ambony tanana zay natsapa fandasitranana avoko fentananao raha sitrany anao avoko fena nanasitrananao ny tompo akofe satria mbola manasitrana foana izy mbola me matanjoka foana amena hoe fanasitrana fo be androany alleluia izy an'olo voany cancer eto ka ino hoe voany cancer de ino hoe tena cancer ny anazy zany fa rehefa tsinitsindrina izy tsy marary tsorona ataovy ambony tanana efa nivonto teo de zao izy nie efa nivonto toy sy sahy tsamoina misy toy tsy sakasina kasina zao izy tsy manina tsony zao tsy marary tsony mpeka ho an'ny tompo de hoany izy amizao mbola io le fery ao anatin'ny fonony lamby io ampilasitrana de tsindrio nge tsindrio izy amizao tsindrio mafy
am fery mihitsy tsindritsindrio lasa izy ao mbola mararasa tsy marary tsony tsy marary tsony tahina Andriamanitra ianao ma zao toy igny tao amin'ny palais des sports am'izay fotoagna izay de misy ny olo marary nanjary janga izy de io manko agnisan'ny hoe miteraka courant iny amin'ny fotoagna zao ty koa le hoe anao mahay tenin'ny anjely ka tiako antoniagna aia ma zay proof na agnatin'ny boky io misy fa hoe le teny ataonao izy tenin'ny anjely révérend io ve le fitenin'ny anjely io ve fitenin'ny anjely. Ah, d'accord. Misaotra am'izay fanontaniana zay c'est très intéressant. Voalohany le fitenin'ny anjely ahoana fipetrakany io zany za mo zany namokany teny voalohany bon anaty baiboly amin'ny Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany Paul nilaza hoe na dia miteny amin'ny fitenin'ny anjely sy ny fitenin'ny olo ara aza ao izy zay zany le teny Korintiana ny teninany io dikan'izany zany misy olo afaka manao fitenin'ny anjely de fantenina mipetraka inona mo natao hoe fitenin'ny anjely inona mahatonga zany nity hoe amin'ny fitenin'ny anjely iza zao fitenin'ny anjely filaza azy fa tsy teny tsy fantatra bitabe ny olo mampiasa hoe teny tsy fantatra io zany anefany misy fandikantena diso io le teny tsy fantatra fa fitenin'ny anjely tokony izy de baiboly milaza hoe zay miteny amin'ny fitenin'ny anjely de miteny mivantana amin'Andriamanitra ny antony anaovana fitenin'ny anjely zegny mba hatonga ny olo anankiray zegny afaka miteny mivantana amin'Andriamanitra miteny directement ohatra zany zao misy olo anankiray zao tsy mahay fitenin'ny anjely misy problème nazy metiny ambavaka miteny gasy izy anjely baiboly milaza zany anjely mitondra le vavaka igny eo anatrehan'Andriamanitra hitantsika zany amin'ny apokalypsy any toko fahavalany anjely mitondra n'igny vavaka io mandeha amin'Andriamanitra de aveo le valimbavaka koa aveo anjely koa zegny mampidigny izy aveo mampidigny le valimbavaka amin'ny olo igny ao anefa nitatsika bokin'ny Daniely ao toko fahafolo aza vakikily nisy Daniel zany rehefa nivavaka izy rehefa nivavaka izy nisy zavatra nakatany valimbavaka anazy 21 jours de retard 21 jours de retard ni bloqué devoly zegny le valimbavaka avy an-danitra agny izy dia anjely mitondran'igny zegny sakanany donc zany ny antony agnanovana fitenin'ny anjely zany mba atonga hoe za zao misy zavatra angatako tsy anjely mitondra vavaka ataoko mandeana satria za mahay le fiteny itenena any an-danitra de igny teny igny amizay zany no ampiasaiko dia azoko amizay valimbavaka tsisy tafidirany devoly andesa boka révérend dika zay ma anjely nampianatranao hoe karaha ty atao mivolagna aminay so atena zanao fa hoe le teny ataonao tenin'ny anjely voilà zay zegny question bon question zany mazava tsara zay question na zay any an-danitra agny zegny misy langue de communication ny langue zany zany tsy miteny gasy satria tsy gasy io tsy miteny hébreu bitabe manko misy olo miteny hoe Andriamanitra de jiosy malagasy jiosy donc zany mila agnarana ny Andriamanitra mila atao teny jiosy nefa niakatra tagny zany Paoly tsy haindra tenindreo dika zany tsy teny jiosy agny tsy le mazatratsika hoe Yahoshua Yahoe tsy io zany tenigny raha io hainy Paoly voilà ray zay fa ino zegny le fomba itenenana agny taka le teny mipetraka hoe taka ino tsara tia ohatra zao zany zao Andriamanitra de fa miteny ahoana zany ny feo avoakany Andriamanitra hitatsika zany zao ankotra baiboly amizay amin'ny filazany sarany John toko faharoa ambin'ny folo dia ny andiny fa 29:30 12:29:30 zao misoratra ato ary ny vahoaka zay nitsangana teo ka nahare dia nanao hoe kotokolona izany ary ny sasany anjely no niteny taminy Jesosy namalaka nanao hoe tsy noho izaho no natongavany izany feo zany fa
no ianareo hitanao zany zao a Jesosy nangataka hoe amasino ny anaranao izy zay zany teneny tamin'Andriamanitra dia namala aveo Andriamanitra amin'ny feona kotokorana donc zany Andriamanitra zany mamala amin'ny feona kotokorana dia ny anjely amizay zany nandika an'iny amin'ny teny hébreu zay vo hainy olona aveko ny amanjay le teny zao misoratra azy hoe ny vahoaka zay nitsangana teo nare ka nanao hoe kotokorana izany dia hoe ny sasany hoe anjely no niteny taminy Jesosy namalaka nanao hoe tsy noho izany natongavany zany feo zany fa noho ny anareo donc zany telo zany zavatra niseho teo voalohany kotokorana zany izy ny olona anjely no niteny dia ho anazy no tenenan'io raha diso ny zavatra telo ny tenenindreo io a dia niteneny Jesosy hoe diso fa nanakira ihany diso ny tenenindreo hoe tsy ho anany no tenenandreo fa ho anareo dikan'izany zany manaiky zany Jesosy fa feona kotokorana no seho teo da aveo nanaiky koa izy fa hoe anjely no nandika le tenin'Andriamanitra tamindreo fa dikan'izany zany dia midika hoe le feon'Andriamanitra dia takany kotokorana takany kotokorana dia takany difibaritra reny dia jerevo ihany koa rehefa miteny koa zany ny anjely any an-danitra koa ny anjely rehefa miteny Apocalypse 6:1 Apocalypse 6:1 na hoe fanambarana vakiko koa ahoana koa ny feony anjely rehefa miteny ary nahita 6:1 Apocalypse 6:1 ary nahita rehefa nivoana ny zanak'ondry ny anakiray tamin'ny tombo-kase reko ny anakiray tamin'ny biby efatra tahaka ny fikotokotoky ny kotokorana nanao hoe aviany aty hitanao zany rehefa anjely zany miresaka amin'Andriamanitra na amin'ny olona any tahaka ny kotokorana koa ny feony io tsy miteny hoe kotokorana niboaka fa tahaka ny kotokorana donc Andriamanitra miteny tahaka ny kotokorana ny anjely miteny tahaka ny kotokorana nadikandreo amizay zany izy nadikandreo anjely amizay zany izy mba ho compréhensible amin'ny John dia hoe dikan'le kotokorana teo hoe avia jirevo zay zany ary ny olona koa zay tonga any an-danitra ny olona efa maty tonga any an-danitra koa zany ahoana koa fomba hitenenana koa Apocalypse 19 6 Apocalypse 19 6 zao misoratra ato Apocalypse 19 6 dia nareo feo takany any vahoaka betsaka avo sy takany firondrorondrony ranobe ary takany fikotokony kotokorana mafy nanao hoe alleluia fa ny tompoandriamanitra tsy toa no nanjaka anao zany vahoaka marobe koa rehefa niteny koa izy feondreo koa dia takany kotokorana donc zany communication any an-danitra zany feo takany kotokorana mafy be io azonareo zany zay mafy be zany le feo rehefa mirisika zany any an-danitra zany ohatra Andriamanitra zany miteny raha mamala an'igny zany ny anjely raha mamala vahoaka an'Andriamanitra koa raha miteny koa io zany langage commune any zany feo takany kotokorana ka Paul niteny hoe fitenin'ny anjely izy dikan'izany zany io atsika zany tsy afaka amoaka feo takany kotokorana mafy be regny fa io fiteny le navoaka an'Andriamanitra avy amin'olona io zany no fiteny ny anjely rehefa anjely miresaka amin'Andriamanitra io zany no ampiasaina io zany io no valable fantanina mipetraka ahoana no afantaranao fa tena izy marina io fa tsy zavatra ny folofolonao zao la zany tena Andriamanitra fantara amin'ny hazo ny voa hainao zao raha mahita hazo maniry eo misy telo efatra ro eo tsy hainao hoe ty pomme ty manga mety hitovitovy fa rehefa hitanao hoe misy manga ty ty vodiny manga ty ohatran'izay koa zany le izy résultat za mampiasa an'io manasitrana olona be dia be anarivony tamin'ny palais des sports misy arivo olo sitrana tao io nampiasaiko nanozona coronavirus io nampiasaiko nanozona bacillese io nampiasaiko dikan'izany zany le résultat zany no afantarana fa io no correct satria io enon'Andriamanitra dia mamaly Andriamanitra
Fa fadarakatsika fa mala manao fagnotenegna vitsivitsy ty hoe ty misy vainao hoe magnasitrika olo zegny nisany vidéo ny palitika koa zegny any nazo olo critique anao tam'izay fotoagna zay hoe nagnasitrika olo anao de anao nivolagna hoe atsangana ny tagnan'olo zegny any maregny zegny any tsy maheno zany de gaga olo hoe ahoana moa olo araiky tsy maharegny asaina révérend hoe atsangana tagnana nefa n'olo tsy maharegny ino mety anazavagna igny révérend fa grave révérend olo tsy maharegny koa volanao aminazy hoe atsangana tagnana nefa ny tsy maharegny akory tona nangina tagna voilà misaotranao zay fanotanina zay betsika tokoa zay niparitika zay feo zay ka io lena zay niten'Andriamanitra Misaia hoe ny malemy tsy ambikina azonao ny malemy tsy ambikina ny mona ihira ny jamba ahiratra ary ny marina zany aheno io zany de midika fa fanaten'Andriamanitra teo olo io zany marina avy anatrano marina izy avy anatrano miaraka izy tonga ao zany za mbola tsy nivavaka de fa nanasitra anazy Andriamanitra ary zay mahatonga izy manangatagna satria fantatra ampahafantarany fanahy ana hoe fa misy olo za mbola mitoroteny io misy olo marina tany fa naheno efa fantarin'Andriamanitra faramparany anakory fandraisana maro olo zegny any maro olo zegny hoe manakegna anao na koa mikritika anao indrindra zay agnatin'ny resaka Facebook ty ato révérend manakory andraisandreo igny satria misy olo mahita hoe tsy normal va andreo révérend io maro olo manakegna anao Facebook amin'ny internet maro olo manakegna za zany hoe zany ny olona zay tsy mino ny olona zay sahisahy io no miteny ao de avy izy tsy maro anareo olo miteny hoe maro fa izy tsy maro zany hoe ampahany vitsy angeny ny olona mijery Facebook eto Madagasikara raha toaka hoe 10% sur 28 millions ny malagasy 10% zay 2 millions 800 de avy eo amizay nefany zay zany mijery Facebook de avy eo ny olona manao réaction amin'ny vidéo anakiray ndrendray matatra 2000 ohatran'izay ny olo manao réaction io zany mbola ampahany igny koa zany ny manakina dikan'izany zany mity any amin'ny 1% ny olona zany manakina tsy maro io ny maro aminazy le amin'ny vidéo jery tsara ny vidéo nataoko tamin'ny palais de sport ao misy 1000 misy arivo ny olo asitrana ny olo manaraka zany ny olo mino zany no maro ianao ihany koa niteny teo hoe ahoana am'izao fotoana zao zany lasa palitika ndray zany le resaka miracle be de be ny fiangonana miteny regny ny maro aminany zany ny olo mandray satria za zany namela le atmosphère ny finoana io ty Madagasikara lasa va be de be zany ny fiangonana manaraka an'io zany donc zany ny olo manaraka zany be de be noho le olona manankina zegny vetivety fotsiny iena zafady 5% ny malagasy magnano Facebook magnano internet 22,8 vitsivitsy any magnano Facebook 10,7% ny vahoaka malagasy manao mariny ndraiky araiky mariny ndraiky donc zany début anatin'igny zany ny olo manakina zany donc zany rehefa jerenao izy manao réaction raha ataontsika hoe vidéo kanankiray ndraindray misy 2000 ohatran'izany 3000 olo manao réaction de le manohitra amin'igny ny mety mbola vitsivitsy koa sasany zany tsy manohitra sasany mankina donc zany tsy maro izy fa ny olo manaraka ny maro zay mahatonga ny olona mianatra zavatra ataoko zay mahatonga hoe miresaka miracle tato ato ka ino amalianao le olo volagna hoe ny resaka fidiran'ny finoagna be loatra ny eto amitsika miteraka fantragna ny malagasy maro loatra l'église amitsika eto maro loatra fivagna amitsika eto de izy koa volako vantagna hoe révérend Médard no agnisan'ny hoe miteraka fantragna ny malagasy raha tonga de tsolo zany zay le tian'ireo teniny zao nefa zavatra lazaiko aminareo anatin'ny fiangonanay olo tonga ao mahantra misy olo 40 misy olo mafa kirarin'olona tanao Philippe regny mafa kiraro magnadio kiraro misy olo boka mora hodigna ro boka lohandro aby regny fa tsisy olo nianatra fa regny zay mora hodigna ro zegny lohandro igny ro fa tsisy amizay koa magnefa rakitry koa avy ao ro fa tsisy mahety tsisy feky révérend misaotranao amizay voatanina zay ro efa tsisy mandoa rakitry ro fa tsisy aiza ny anagnany vola anaovagna rakitry raha tsy izy tonga ao zay ary magnomea sakafo
rehefa aveo izy mitombo managna izy de aveo izy amizay zegny mandray anjara izy mandeha fahafolon-karena izy afahana mividy fiara ampiasan'ny fiangonana afahana manao zavatra. Donc zany ny fivavahana ataoko voalohany za zany de fitahiagna ny firenena rehetra aka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesis manao hoe ianao de fitahina ho an'ny firenena rehetra. Za mivavaka amin'olo marary tsy mangala vola même un franc eran'ny Madagasikara mais be de be ny olo teny amiko hoe zangy efa lany vola amina million de rehefa tonga ato anao tsy mandoa amizay hitan'olo zany anarivo ny olo sitrana teo napodiko reo teo nde adresse loha ny agnaraleo tsy nanotaniko tamin'ny hitatsika tamin'ny vidéo tamin'ny palais des sports napodiko ary avokako foana zany hoe gratuitement. Donc za zany fitahira ho an'ny firenena rehetra tsy za mihitsiny no hoe ampahantra ny Malagasa fa le Malagasa atsoko mandeha hivavaka agny de lasa manana zany izy ireo lasa tain'Andriamanitra zany izy ireo mahavity fiara mahavita trano zany nefa ny ola izy lazako am'zany hoe mpamafakirarin'olo ny asany amin'ny friperie tany exemple maro zany takan'zany misy sasany andeha hivavaka izy ary tsisy frais rehefa tonga any izy mahavity fiara ka zay no afatra petrako ho an'ny olona raha sahirika ianao manatona ny revera médaille ianao misy problème manatona fa sady hitondra bavaka anao alohan'ny afatra farany revera za io zay za marary asa za voan'ny cancer za io zay mandeha aminao za janga amin'ny alahady zao zany amin'ny karaha revera amin'ny alahady zao zany amin'ny alahady zao zany isy fanasitrana phobie ataoko tsy ao amin'ny palais des sports fa amin'ny fiangonana ivavanay ao amin'ny alahady zao zany ao amin'ny espace deuxième étage gastropizza antany menakely ny Satandrefana ao zany antsoko zay olona rehetra marary sûrement tsomby io fa misy fandaminana zany atao hoe misy asa mity par vague raha tsy vita amin'io de atao amin'ny hery indray ohatraohatran'izay zany izy isy fanasitrana raha na hitatsika tamin'ny vidéo teo zaza mbola velika any igny zany tsy possible karamana igny zaza 6 mois igny ka hoe ianao munde anao manova sady tsy miakatra anao fa rehefa aveo anao manova miakatra amizay tsy possible zay de angambany misy zavatra afatra tiako apetraka kely lay farany hoe ilain'ny fiangonana veny mpaminany satria misy tenin'Andriamanitra milaza hoe maro izy am'izany andro zany misy ianao hoe za ve tsy fanaminany tamin'ny anaranao za ve tsy ohatran'izany zany izy tsy fantoka anao raha zay hoy Jesosy io teny io zany le mazava tsara io teny io zany de midika fa tsy mifidy olo Andriamanitra rehefa manao zavatra tsy mety na mpaminany na tsy mpaminany de izy tsy teny hoe izy rehetra fa maro zany de dika hoe ampahany zay zany zavatra faharoa de aveo ilain'ny fiangonana veny mpaminany zay zany zavatra lehibe idirevantsika eto farany angambany idireko tenin'Andriamanitra Efesiana toko faharoa andininy faharoapolo Efesiana toko faharoa andininy faharoapolo natsangana teo ambony fanorenany apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy no fehizory indrindra. Natsangana teo ambony fanorenany apôstôly, mpaminany ary Kristy no fehizory. Ao aminy no nirafetany rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempoly masina ao amin'ny tombo, mitombo tsara zany hoe zany raha vakina ty teny ty zany ao aminy rafetany rafitra rehetra, le rafitra amin'ny tempoly zany fondation io zany fiangonana zany hoe apôstôly mpaminany de aveo tombo Jesosy. Ka raha ohatra ka fiangonana anankiray atsangana ka misy banga reo telo reo, tsy mitombo tsara zay fiangonana zay, satria baiboly ato milaza hoe mitombo tsara ho tempoly masina ao amin'Andriamanitra. Na inona fiangonana ka raha vao misy banga reo hoe tsisy apôstôly, tsisy mpaminany,
misy na tsisy jesosy raha ray amindreo telo reo zany raha vao tsy eo a tsy mitombo tsara zay fiangonana zay mety mitombo izy a mety maro olo ao a fa tsy tsara zay le teny hoe mitombo tsara dikan'izany zany complet samy manana ny asa andreo a ny apôstoly igny mombetsika manana igny a fa ny mpaminany zany a zarery ny mpaminany lehibe eto Madagasikara misy ihany mpaminany a zandrizandry agny amy toerana sasatsasana fa miangavy anao a raha manana fiangonana ianao raha hoan'izay olona rehetra manana fiangonana zany ingaviko hoe aoka ianareo a ho feno fondation anankitelo io apôstoly mpaminany jesosy raha vao misy banga andray amireo a tsy mety ka na tamin'ny zanak'Israely ara ny mpaminany nge tsy marobe indraindray misy roa miaraka ohatran'izany indray anankiray fotsiny amin'ny vanim-potoana anankiray donc zany etana zarery ny mpaminany lehibe afaka za tsy maniry afaka mifandray amiko na fiangonan'iza na fiangonan'iza mahazo faminaniana mahazo tolotsaina avy amin'ny Andriamanitra zay alefany amin'ny mpaminany satria le beboly ao amin'ny Amosa 3:7 milaza hoe mazava tsara zany teny zany hoe tsy manao na ino Jehovah'Andriamanitra raha tsy mampilaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony donc zany raha misy problème any zany hoe tsy maintsy mandalo atia mahazo le hevitra Andriamanitra de sareko za tsy miteny hoe raha vao ny fiangonanao toizy ny fiangonanao fa non za zay tsy ampy olona rehetra de te fiangonako ahoana mo entsoko olo any France olo any Tuléar ndraindray agny tsisy fiangonako de andeha ty tsy zay le izy fa manatona mahazo hevitra Andriamanitra ianareo a fiangonana zay tsy miankina amin'ny mpaminany fa mba mahatonga anareo hitombo tsara isaranao rivera medara tena isarana mavinty satria izy koa amin'ny ataoko fomba fivolagana hoe ny amin'ny grade zegny nananganao dia tsy tokony amin'ny fandarana ny hely ty no anagneky fagnasana fa kanefa hoe nasiavanao dikany ny fagnasana zay ary koa hoe matoky zava ny taminao ny koragna zegny ny natao teto igny zay mba amaliagna ny fagnotenegna an'io maro samihafa zegny ny mpagnaraka atsika de ny amin'ny farany ty mba tiako asiavanao tsy ako asa afatra na koa tsy ako asa vavaka ilo efa ho atao amin'ny teny anjely izy hoentsika maranagna ny fandarana ty rivera medara torisy disike stagaranto tokorosty dadina garas tasa tasa garas tosy disi Kristo itu Kristesy tiky utain'Andriamanitra ianao zay mijery to fandarana zao izy ka misy problème anao alefaso zao vidéo zao alefaso zao vidéo zao fa Andriamanitra itainao fanasitsany oresinao ary ianao koa miteny hoe ely ny fandaranareo ho lehibe ny point carré maminany aminao ho lehibe ny point carré bakasitsika rivera medara hoan'ny magnaraka koa soragna hoantsika jiaby zabeo meva atsika